Eo amin'ny tontolon'ny fahasalamana kosa no ndeha hojerentsika antony iray izay miteraka olana eo amin'ny lafiny ara-tsaina eo amin'ireo ankizy ny fahasarotana eo amin'ny fiterahana. Anisany aretina izay tsy nitsiniavin'ireo ray aman-dreny nefa ny fahatarana eo amin'ireo ankizy izay miseho eo amin'ny fampianarana. Anisany songadina moa izany tao anatin'ny hetsika festival sankesa izay nitanterahany teo anivon'ny hôpitaly Befelatanana. Nandritra ny hetsika sankesa izay nitanterahana tetsy amin'ny hôpitaly Befelatanana tao anatin'ny 2 andro dia misy 3 ireo ankizy fantatra fa manana fahatarana eo amin'ny fivelarana ara-tsaina. Ka ny 7 tamin'izy ireo no mifanintona fa tsy hita sotra araka ny tatra nataony sampana amin'ny sahana ny areti-tsaina eo anivon'ny hôpitaly. Antony mahatonga izany tsy fisian'ny fanaraha-maso eo amin'ireny mitondra voka izay misy fiantraikany eo amin'ny zaza teraka indrindra eo amin'ny lafiny ara-tsaina. Eo ihany koa ny fahasarotana amin'ny fiterahana, ny tsy fanatona tobi-pahasalamana, ny tsy fahatombanan'ireo ankizy ihany koa dia mety vokatry ny olana izay miseho ao an-tokantrano misy azy ireo. Azo tsaboana izany ary misy torohevitra rosin'ny mpitsabo manokana mahakasika ity aretina ity. Apoana izy, matoa izy varambarina misy antony. Nefa izy mianatra be nefa tsy miraikitra misy le zavatra ataony atao. Izay ny antony voalohany. Ny faharoa fampiasantsika eto mikasika ny hoe fahatarana. Moa zany fahasekorana eo am-piterahana. Sarotra fiterahana zany. Hoe ankizy hoe teraka izy dia tsy mitomany. Velombelomana kely dia kapokapohana zay izy vafoa zay vao mitomany. Iny mahatonga fahasimbanana any amin'ny ampitohany eny atao. Ny somary taraiky avy eo ny fivoarana zany, surtout zany ny ara-tsaina. Ny areti-tsainy zaza dia misy eo amin'ny fihetsika maro izay ataony araka ny nambaran'ny mpitsabo manokana amin'ity aretina ity. Mety ho hita izany amin'ireo izy ireo tsy tia miteny sy mifandray aman'olona. Eo ihany koa ny fiatoana tapaka amin'ny zavatra ataony mety haharitra amin'ny hitsavitsy izay tokony ho hitan'ireo ray aman-dreny sy fanabe azy ka mba ahafahana mitondra azy ireo any amin'ny tobi-pahasalamana.